Raha tompoko lasy tompoko vavy dia mbola akapalinina hatrany indray ary no iara-bananao sy anoranao ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy indray. Ao anatin'ny izay 3 andro avy izay dia mbola somary hitatahatra ato aty matsinana nosy ity rindrin-drahona izay tahantsika amin'ny sariny zanabolana ity izany no tena andrafitra ny mety toetry ny andro raha ho an'ny alatsinainy sy ny talata, izany hoe mbola hitoetra ny oram-baratra amin'ny ankapobeny amin'ny afovoan-tany sy aty amin'iny aty matsinana nosy ny afovoana atsinana nosy iny amin'ny ankapobeny ho an'izay 2 andro voalohan'izay raha ho an'ny alarobia kosa indray dia mitoetra tsikelikely ny volon'andro ririnina, izany hoe hitina zany ny maripana indrindra moa fa maripana ambony amin'ny ankapobeny ary dia hisitraka orana malefaka indray ny morotsitraka atsinana nosy rehetrarehetra iny. Hojerentsika amin'ny atsipiriany izay toetry ny andro izay ho andrafitsy maraina aloha zany dia misy ny orana tandrifin-drahona ho an'ny morotsiraky ny vadivavy fitovinany aty matsinana sy taolaniaro, toroaka izany koa morotsiraky ny boeny sy sofia iny dia ahitana an'izay orana tandrifin-drahona izay raha toka somary mandraondraona ny afovoan-tany manontolo isy andian-javona kosa na zavotany ny voamaraina aty amin'ny ilany andrefan'ny afovoan-tany ny ankoatr'izay dia efa dibony rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray ary dia misy zany ny orana tandrifin-drahona izay mety rahankotroka aty amin'ny faritra Sofia sy Boeny Betsiboka iny mahazo ny afovoan-tany dia mitatra aty amin'ny faritra Atsinanana sy Tsimatsinanana vadivavy sy fitovinany iny mahazo an'izay ihany koa zany ny ilany atsinanan'ny afovoan-tany ny ankoatr'izay kosa dia ifandimy hatrany ny rahona sy ny masoandro raha toka misy tandrifin-drahona kely amin'iny manodididina ny Samborano sy Nosy iny. Ho an'ny maripana kosa raha ho an'izay rapitso izay dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 720 aty amin'ny faritra afovoan-tany, 720 ka hatramin'ny 720 ny morotsiraka atsinana nosy, 130 ka hatramin'ny 530 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra zany dia ny faritra Dimy Andrefana sy Sofia 530 degré Celsius raha toka mahatratra 730 degré Celsius ihany any amin'ny faritra Boeny iny. Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny tontolo andron'ny talata dia mbola saika ahitana tandrifin-drahona mety rahankotroka aty amin'ny afovoan-tany indrindra moa fa ny takariva aty amin'ny morotsiraka atsinanana no tena ahitana an'izay tandrifin-drahona mety rahankotroka izay, izany hoe ny faritra atsinanana sy vadivavy fitovinany aty matsinanana iny ny atsinanany afovoan-tany, toraka izany ihany koa aty amin'ny antotan'ny faritra Melaky, Boeny, Betsiboka sy aty amin'ny tapany atsimo Sofia ny morotsiraka Sofia iny dia isy an'izay orana tandrifin-drahona mety rahankotroka izay. Ny ankoatr'izay dia fandibony rahona sy ny masoandro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny talata ary dia 520, 420 ka hatramin'ny 420 ny faritra afovoan-tany, 420 ka hatramin'ny 420 ny morotsiraka atsinanana ary 230 ka hatramin'ny 430 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia 430 degré Celsius aty Atsimo Andrefana sy aty amin'ny faritra Sofia no ahitana an'izay ary ny faritra Menabe. Amaranana ny toetry ny andro ary ho an'ny alarobia dia somary mahazovahana ny tsiokan'ny alizay avy aty atsinanana, isy orana malefaka amin'ny ankapobeny morotsiraka atsinanana manontolo somary mandraondrahona mety rahanetrika aloha ny aty amin'ny afovoan-tany, ilatsinan'ny afovoan-tany misy tandrifin-drahona mety rahankotroka hatrany tolakandro aty amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka ary ny faritra Sofia, ny faritra Diana iny ny ankoatr'izay dia ifandimby rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana kosa indray dia 520 degré Celsius ny aty amin'ny faritra afovoan-tany, 420 ka hatramin'ny 720 ny morotsiraka atsinanana, 230 no mihoatra ny morotsiraka andrefan'ny nosy, mahatratra 530 kosa aty amin'ny faritra Atsimo Andrefana no ambony indrindra raha toka 430 aty amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Boeny. Dia izay indray no mety toetry ny andro natolotra antsika tamin'ity anio ity manaraka indray ary veloma tompo.